Alléluia, alléluia. Araky ny rahateo. Eny, alléluia, amen. Rehava malalo amin'ny tompo, vola faly miarabanareo eran-tany izay mianadahy anio sabata 25 ny volana janoary 2025. Rehava malalo amin'ny tompo ny raha entsika teo dia fifaliana any an-danitra izany. Ataontsika ny hira kanefa ny ve tena ho tonga any an-danitra tokoa isika. Ry havana tsy maintsy misy dingana, tsy maintsy misy ady atrentsika ety ambony tany izay tsika vao raisin'Andriamanitra any an-danitra. Izay izy vao afaka manokatra varavaran'ny lanitra ho antsika. Tsy afaka isika tonga dia hiditra fotsiny any an-danitra hoe te hiditra any an-danitra dia ho tafakatra any an-danitra. Ry havana mangataka anao aho hiara-bavaka aminay mianadahy alohany andraisantsika ten'Andriamanitra foy hibebahantsika zany avy eo dia aorianan'izay omeko an'i Zokerika zany ny fotoana aorianan'ny fandroana devoly dia fandraisana ny fanahy masina dia izy no hitondra ny ten'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay izy ampandray anao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao raha ohatra mbola tsy nandray Jesosy ianao. Ry havana okitsika hivavaka hisaotra ny tompo satria fitiavany no ahafahantsika mbola mivory toy izao. Hiara hivavaka sika tompoko, asandrato ny tompo.
Saotranao ray malala o, noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Saotra ray satria mbola namindra-po taminay ianao, ary mbola afaka izay Jesosy hivory Jesosy eran-tany toy izao. Jesosy o, afaka miantso anao, afaka hideranao, afaka ankalazanao, afaka koa Jesosy hibebaka Jesosy o. Tompo malala o, efa maro ny any amin'ny elo Jesosy, fa mbola famindram-po no omenao anay Jesosy ka na dia tokantranonay ary izay dia afaka miantso anao Jesosy o. Mety misy ny olona any amin'ny toeran-kafa, mety tsy ao tokantranony, fa any amin'ny toeran-kafa fa miaino koa Jesosy izao fotoam-bavaka izao, ka okanao tompo hiaino ny tsiraray avy. Jesosy eo atreo zao fotoana izao, okanao ampangina ny korotana rehetra, okanao Jesosy hiditrantsehatra Jesosy malala o, ny fanahinao masina no tianay hitondra izao fotoana izao. Okanao fanahy masina hiasa aminay menada, ary koa amin'ny olona tsiraray avy izay tonga eto na oviana enon'izy ireo izao fotoam-bavaka izao Jesosy dia aoka ho voninahitranao riany Jesosy malala o, eo amin'ny fiainany Jesosy o, ary koa eo amin'ny fiainanay Jesosy satria tompo malala o, ianao no asandratra tompo, ianao no deraina, ianao no ankalazaina, ka mitenena Jesosy o, amboary izay Jesosy satria tianay ianao, ka misaotra tompo malala o. Aleluia. Amen. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo ny ten'Andriamanitra izay ibebahantsika anio dia ilay ten'Andriamanitra hoe indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty ala. Ao amin'ny boky Matia 7 io. Eto zany ny ten'Andriamanitra dia miditra kely koa tsika hampalalana izay mbola tsy mahafantatra fa tsy maintsy mila atao batisa amin'ny rano be. Rehefa avy mandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao zany ianao, isika moa zany dia tsy maintsy isika manaraka ny lalan'i Jesosy, zany hoe atao hoe mpianatra Jesosy. Tsy maintsy zany isika manaraka an'ilay mpampianatra, fa tsy hoe koa hoe tompo nampianatra an'izao dia nenahy ataoko an'izao. Ry havana, mila isika tena manaraka tanteraka ny baiko Jesosy anaty baiboly, satria ohatra ka hoe batisa amin'ny rano kely fotsiny ataonao, nefa ten'Andriamanitra mazava be mihitsy fa i Jaona mpanao batisa dia nanao batisa ny tompo tao amin'ny ranony Jordana. Dia nefany maro ny miteny hoe ahoana no maro zany no makasitraka ny hoe batisa kely fotsiny araraka amin'ny loha. Ry havana, tsy anaty baiboly izany, tsy anaty baiboly izany. Okantsika tsy hivoana mihitsy iny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tonga dia hiampangany satana antsika izany. Io devoly io neka tena ratsy fanahy be io fahavalo io ratsy fanahy be mihitsy io fahavalo io. Raha efa nanatrika délivrance ianao na koa efa mahafantatra momba ny amin'ny délivrance dia tena tsapanao hoe tena makahala antsika mihitsy ny fahavalo. Ary hevitra kely foana ny ataony anakany antsika ho any an-danitra. Izy tsy anakana antsika mihitsy tsy hivavaka. Izay aloha raha izay satria fantatsika tsina fa hoe mino an'Andriamanitra. Nefa le finoantsika an'Andriamanitra, io zany no anakanany antsika mba tsy idirantsika any an-danitra dia asiany zavatra hafa alany amin'ny tenin'Andriamanitra anakanany ny diantsika ho any an-danitra. Mila mitandrina isika tompoko. Tsy hoe kory hoe izay manao amiko tompoko no hiditra fanjakan'Andriamanitra, ny tenin'ny tompo Jesosy, fa izay manao ny sitrapony raiko izy, izay any an-danitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia makatohany Jesosy, manaraka ny baikon' Jesosy, manaraka ny lalan'i Jesosy. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra tao Matia 7 raisitsika amin'ny 17 ka hatramin'ny 12 no hovakintsika. Oka ianao ny hamaky azafady fa tapaka kely ny tompoko. Oka ianao ny hamaky eo amin'ny 19, zany hoe eo amin'ny 7 zany eo amin'ny bokin'ny Matio, fa ny raisiko zany tonga dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 12. Dia hovakintsika zany io teny io dia amin'itsika zany ny akany hoe ibebahantsika zany. Ny teny eto zany ery aloha zany ery amin'ny 19 ka hatramin'ny 9 dia manambara ny amin'ny Jaona mpanao batisa zany ny antso izy zany. Ilay feo avy any anefitra zany, miantso mafy tany anefitra hoe amboary ny lalan'ny tompo, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany.
zay zany ny feo itondrasana ny Jaona mpanao batisa zany. Zay feo zay no manambara zany fa izy ilay feo ampatonga zany atanteraka ny amin'ny batisan Jesosy ary koa zany amin'ny famonjenantsika tsirairay avy satria tsy maintsy manaraka ny lalan'i Jesosy isika. Azo tompo atao iny tsy atao batisa e. Azo atao mihitsy no hoe tsy atao batisa. Ary koa hoe tsy nalainy devoly fanatana eny efitra fa tonga de afaka tonga de niteny Jesosy hoe zao tonga dia zao ny arahanareo. Fa izy nataony mihitsy ilay izy mba ho ataontsika ihany koa. Ry havana tsy afa-miala isika. Tsy afa-miala anatrehany fitsaran'Andriamanitra raha tsy mankatoa ny lalan'i Jesosy. Tsy afa-miala isika tompo. Tsy azo ambarobarina amin'ny Baiboly. Tsy maintsy araka ny teny anaty Baiboly no arahina. Zay rehetra teny ambaranay eto dia marininy ato amin'ny tenin'Andriamanitra foana, marininy fanamasina foana. Fa aza mba mieritreritra hoe eny ara fa mety zany teny zany fa raiso ny tenin'Andriamanitra. Oka am'izay ny amin'ny fahajambana ara-panahy. Mifoaza tompo fa ho avy Jesosy. Tsy ny mpitondra fivavahana ao aminao, any am'izay misy anao, no hijoro anatrehan'i Jesosy rehefa ho avy ny fotoana hitsarana anao na hitsarana ahy. Fa isika tsiraray avy no anontaniana anatreha fitsaran'Andriamanitra. Ho hitanao ny teny, io ny teny anaty Baiboly, ka hoana tsy narahanao io. De hiteny antsika ka i pastera zao no teny hoe tsy voatery atao batisa amin'ny rano be. Aiza zany? Aiza le pastera? Aiza? Na koa hoe efa any amin'ny afo be dia miteny hoe ahoana ianao no natonga anay toy izao satria misy toy izany, misy témoignage toy izany. Hoe any amin'ny afo be ilay mpitondra fivavahana de le olona mivavaka tao amin'ilay fiangonana misy koa lasa any amin'ny afo be dia tezitra amin'ilay mpitondra fivavahana le olona nefa efa samy any amin'ny afo be. Inona tsony ny azonao atao? Izy efa any amin'ny afo be, ianao koa any amin'ny afo be fa tsy tafavoaka intsony. Ry havana arao ny tenin'i Jesosy. Arao ny tenin'i Jesosy. Tsy teny Mama Felicia na evangelista Erika akory no eto, fa tenin'i Jesosy no ambarana eto. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy zavatra noforonina fa ny teny no ambara eto. Afaka mijery verset ianao. Afaka mijery tenin'Andriamanitra ianao. Anamarinanao izany. Tena hoe famarinana mihitsy anatiny sy ivelany. Zavatra tsisy amboarimboarina fa ny tenin'ny tompo izay tonga dia namboarany antsika ary tsy maintsy arahantsika. Amen. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra vakiantsika ny 7 ka hatramin'ny 12. Hoy ny tenin'ny tompo vakiako amin'ny anarany. Matthieu 7 io. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona mba atao batisa i Jaona, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza mihevitra ny teny anakapo hoe manana any Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapahina ka atsipy any anaty afo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao aorianako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hanaisotra ny kapany aza aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany. Izy anadio tsara ny eo ampamolohany ka anangona ny variny ho any an-tsopotra, fa ny ankofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Hitanareo zany? Mazava be ny tenin'Andriamanitra. Eto i Jaona mpanao batisa dia mampibebaka antsika. Mampibebaka antsika ho atao batisa amin'ny rano ho fibebahana izany. Ry havana, olona lehibe no mahay mibebaka fa zazakely voateraka akory. Olona lehibe efa matsapa ny fahadisoany. Eo ihany koa zany ny ankizy vao ary saina ny ankizy, vao ary saina malala hoe ratsy sy ny tsara
dia efa mila mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra hoe zao ny lalan'ny tompo. Zao lalan'ny tompo ka azo atao koa manao batisa azy rehefa tena hoe mibebaka ilay zaza. Ry havana, eto dia miteny ijona mpanao batisa, jerevy ny teniny mampieritreritra, miteny jona mpanao batisa eto hoe maro no nanantona azy zany ny amin'ny fariseo sy ny sadoseo mba ho ataony Jona batisa. De jereo ny teniny nataony Jona taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Amen, aleloia. Ho avo ny fahatezeran'Andriamanitra. Aleloia. Miala tsiny fa ratsiratsy ny réseau anio fapetraka amin'ny tompo mba ho tanteraka soamantsara ny fitoam-bavaka miaraka amin'ny zokerika eto anio satria hitako efa indro zao no tapaka fa nareo moa mahita nareo le manaraka en direct fa miala tsiny sady aminareo zay fa tsy avy aminay le izy fa ny andro koa moa ratsy ety aminay aty ka mety le réseau angamba fa ny tompo no mahita engany ho tanteraka anie ny asan'Andriamanitra eto zay sitrapon'ny tompo zany dia rahantsika eto. Amen. Dia eto zany ijona mpanao batisa ny teny zany hoe ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Ry havana, ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ho avy tokoa io. Tsy maintsika zany mahafantatra tsara fa Andriamanitra le ka tsy mivazivazy amintsika. Tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. De hoy izy hoe koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Tena tokony fibebahana mendrika izany, manaraka ny batisa zany. Lalan'ny tompo mihitsy io satria raha mamaky ianao mitanao manomboka ny 10 ny amin'ny batisan'i Jesosy. Oka ianao ny hamaky izany. Dia ny teny zany tonga de afeziko zany le tenin'Andriamanitra satria hibebaka tsika rehefa avy eo de ny teny zany ijona mpanao batisa eo amin'ny andininy fahafolo, tonga de antsika amin'ny andininy fahafolo hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra zay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Amen. Hitanareo, zay le izy. Io teny io netiko tamin'ny vidéo teto nataoko enregistrement ny am'le hoe nampahafantary fanahy masina hoe isika olombelona ilay azo kapaina io. Tena fanoharana zany no tiany tompo ambara amin'io. Isika olombelona hoy ny fanahy masina momba an'io azo io. Isika zany raha tsy mamovoa tsara de kapainy tompo. Kapainy tompo dia atsipy any anaty afo. Ry havana, afo be izany. Afo be izany. Raha tsy manaraka ny tompo isika dia afo be ny miandry antsika. Afo be tompo ny miandry antsika. Eto zany dia manambara ihany koa ny tenin'Andriamanitra eo ambany eo ny amin'ny teny Jona mpanao batisa fa izy dia manao batisa amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Hitanareo zany, tsy maintsy mibebaka aloha ny olona anankiray zay vao azo atao batisa. Tsy maintsy mibebaka. Olona tsy maintsy mahatsapa ny fahotany zay vao atao batisa. Dia teneny hoe ny tompo zany tonga de ambara ny tompo zany no ho avy avao aorinany hanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Zay le izy Jesosy irery ihany no afaka manao batisa ny olona amin'ny fanahy masina sy ny afo. Izy no manao batisa antsika ao aorianany batisa amin'ny rano be io. Ry havana, tiantsika ny tompo. Dia zavatra miseho jerevy tsara ny tenin'Andriamanitra 2:20 hoe eny an-tanany ny fikororoana. Ajanoko hatreo aloha. Misy fikororoana zany an-tanan'i Jesosy. Ry havana, mampatahotra izany. Eny an-tanany ny fikororoany. Anazy zany fikororoana io Izy anadio tsara ny eo ampamolohany. Zay zany. Jesosy anadio tsara ny eo ampamolohany. Eo amin'ny laonany zany. Raisina ohatra amin'ny vary sy ny mololo zany eto. Eo an-tanany, eny an-tanany ozy izy, eny an-tanany fa tsy hoe eo an-tanany. Eny an-tanany, efa natanany tompo zany ny fikororoany. Izy anadio tsara ny eo ampamolohany ka anangona ny variny ho any antsopotra. Ry havana, mampatahotra izany. Tsy afaka miala ho isika. Bebaka isika rehefa avy eo. Tsy afaka miala isika fa tompo mahafantatra hoe vary ity mololo ity. Tsisy azontsika anaovana hoe hevitra hafa eo
hoe amboarimboarina. Tsy azontsika atao an'izany Andriamanitra. Tsy azontsika fotahan'Andriamanitra. Fa zay raintsika vary na zay raintsika mololo. De rehefa mololo isika na akofa zany akofana vary dia odorany izy no andorontsika amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Afo tsy mety maty dia ny afo be zany. Tsy mety maty ny afo be tompoko. Tsy mety maty ny afo be. Tokony mitandrina mafy de mafy isika. Tokony atahotra mafy ny tompo isika. Ny tompo no ampisaraka ny vary, zany hoe ny zanany zany sy ny akofo. Tsy azy ny akofo fa dorany any amin'ny afo. Lasan'ny Satana zany ho ampizany Satana mandrakizay. Mandrakizay ny tompoko hoe mandrakizay. Aoka tena hoe atahotra mafy an'Andriamanitra. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia manambara ny amin'ny fibebahana. I Petera mihitsy no nitory-teny ampibebaka ny olona tamin'io noho efa lasa Jesosy. Tsy maintsy arahantsika ny tenin'ny tompo. Tsy maintsy arahantsika ny tenin'ny tompo. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:7-30. Dia eto zany i Petera no nitory-teny zany izy dia hoy zany Petera hoe 2:7-30 Asan'ny Apôstôly toko 2 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny teny hoe hoy Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Hitanareo zany. I Petera no nitory ny batisa ny fibebahana izay nataony Jona mpanao batisa taty aloha tamin'i Jesosy ho avy. De eto dia manomboka amin'izay ny mpianatra Jesosy. Lehilahy ihany no afaka manao batisa. Lehilahy ihany. Tsy izy vehivavy mihitsy eto hoe nanao batisa. Ry havana mitandrema tompo. Lehilahy no manao batisa. Hitanao tantara koa ny Filipo izay nanao batisa lay tandapa. Lehilahy ihany no manao batisa. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Fa be de be ny fampianarana sandoka sy ny mpaminany sandoka sy ny fiangonana sandoka be de be izany. Aiza anaty Baiboly no misy hoe vehivavy manao batisa? Raha miteny le pasteur ohatra vehivavy izy de hoe za manao batisa. Ry havana, mitsoay ianao. Ianao ve de anaiky? Nefa tsy izy zany anaty Baiboly. Avonjeo ny fanahinao raha teo any an-danitra. Aza manaikinaiky foana zavatra tsy marina anaty Baiboly. Aza manaikinaiky foana. Ny vehivavy tsisy manao pasteur na fantompo tamin'izany mihitsy ahako. Tsy mahazo manao pasteur ny vehivavy. Lehilahy no mpampianatra. Ohatra Zokerika zao izy zao evangelista izy mampianatra tenin'Andriamanitra. Satria ny tompo nifidy an'izay, lehilahy no mampianatra tenin'Andriamanitra. Fa ny vehivavy dia ohatra ny diakona. Ary koa zany vitsy moa zany tena hoe mpaminany. Fa ny vehivavy dia manao ny asan'Andriamanitra fa tsy pasteur mihitsy. Vehivavy azo atao koa evangelista manambara ny tenin'Andriamanitra fa tsy mampianatra tenin'Andriamanitra. Mpitory izany tenin'Andriamanitra. Ry havana mila mitandrina be de be amin'ny lalana izay alehantsika isika. Mila mitandrina tompoko. Satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra aza manaiky ho jamba. Aza manaiky ho jamba ny tsy fahamarinana. Fa mifoaza amin'ny fahamarinana. Sokafy tsara ny masom-panahinao fa ny tompo hamonjy anao. Ny tompo zany dia manambara tsara izany anio amintsika fa hodorana amin'ny afo izay tsy mankatoa azy. Izay tsy mamovoa dia hodorany amin'ny afo. Satria raha tsy mamovoa isika dia ny Satana zay, tsy any tompo zay. Tokony tsika nambara foana an Jesosy rehefa voavonjy. Tokony tsika hijoro mba ho vo tena voan'Andriamanitra. Ry havana, ao amin'ny Jona 2:10 io no raisiko farany dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Raisiko fotsiny verset 9 dia ny 9. Jona 2:10 ovakiko anaran'i Jesosy tompo 9 sy 2 azafady dia ny 9. Hoy ny teny tompo ovakiko amin'ny anarany. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny
fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia ho dioviny mba amoa bebe kokoa. Tonga de andeha amin'ny andiny fahenina isika. Raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Amen. Hitanareo zany mitovy, misy ifandraisany ary amin'ny Matteo. Eto Jesosy no miteny eto, izy no miteny eto, miteny zany ny tompo fa izy lay voaloboka, izy lay voaloboka Jesosy, ary ny rainy Andriamanitra no mpamboly. Andriamanitra no mpamboly. Dia ambarany Jesosy tsara amintsika fa ny sampany rehetra zany eo am' Jesosy, isika sampa zany eo am' Jesosy, zay mahatsapa hoe zanak'Andriamanitra. Ny sampany rehetra eo am' Jesosy izay tsy mamoa, izay tsy mamoa. Ahoana moa zany tompo? Raha ohatra hoe mitentsika zanak'Andriamanitra nefa tsy manao asan'Andriamanitra mihitsy tsika, ary koa tsika mbola mandeha manota ihany, tsy mamoa zany. Tsy mamoa zany, tsy any tompo izany. Tsy any tompo izany. De zavatra miseho dia hoy ten'Andriamanitra hoe ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny. Esorin'Andriamanitra zany. Andriamanitra mihitsy no manala antsika am' Jesosy. Soan'Andriamanitra am' Jesosy isika. Esorin'Andriamanitra isika. De ina zavatra miseho avy eo? Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Eo zany zay mamoa dia diovin'Andriamanitra zany de mbola hamoa bebe koa zany isika. Tsy le hoe manao ny asan'Andriamanitra mahay mitombo, mahay mitombo, mahay mitombo. Fa ny tsy mamoa zany dia zavatra iseho andiny fahenina de hoe raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Amen. Hitanareo zany? Tena alany tompo, alan'Andriamanitra amin'ny tompo zany isika rehetra tsy mamoa dia alan'Andriamanitra amin'ny tompontsika de hongotany zany, alany de atsipiny, ariany ivelany dia ho may. Angoniny mihitsy aloha, angoniny dia may, dia ho may. Ry havana, afo be io, afo be io, farihy mirehitra afo io. Any amin'ny Apokalipsy averina matetika eto izany. Any misy any devoly, any forongony any. Dia ho may any ve tsika mandrakizay? Afo tsy mety may io. Ry havana, hibebaka isika androany ka isika hibebaka eto amin'ny tompony momba anao. Za tsy afaka hibebaka ao anao. Tsy afaka hibebaka ao anao aho. Fa eto amin'ny tompony momba anao. Azoko atao mivavaka ao anao. Fa ianao mila koa anao mibebaka. Zay mantsy le izy hoe fampitondrasam-bavaka. Fa mila koa hoe mibebaka koa ianao. Satria maro mantsy ny olona hoe eto am-bavaka izahay. Ry havana, azonay atao mitondram-bavaka, mitondram-bavaka izahay an'olona zay mangataka vavaka aminay, fa tsy afaka hisolo tena ho anao izahay. Fa ianao mihitsy ilainy tompo anatona hibebaka eo anatrehany. Fa raha hivavaka moa zany nefa ianao mbola andeha hanohy ihany no zavatra ataonao. Eny ve Jesosy? Tsy eny Jesosy. Enoy ny vavakanay, zay ahazo valosoa fa nitondram-bavaka olona. Mitondram-bavaka olona. Fa ianao le nentina am-bavaka, nanaonao foana indray any amin'ny eny ny afaranao. Ry havana, mazava ny ten'Andriamanitra ane, mazava e. Ka hibebaka isika ho eto eo amin'ny tompony tenanao. Mibebay ianao. Atsovy Jesosy. Tena hoe aza miafaka mihitsy miantso ny tompo satria ny tompo anafaka antsika raha tena vonona isika. Atsovy mitalaoa aminy dia hamindra fo amintsika izy. Hamindra fo aminao izy. Tena hoe mivavaha aminy, aza me tsara velatsia amin'ny Jesosy fa fantany, fantatr'Andriamanitra. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ka andohalika isika hibebaka dia avy eo androka devoly. Roay devoly. Roay devoly dia andositra ny devoly. Atovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia andositra ny devoly. Dia atsipiny anaty farihy mirehitra afo any. Ataontsika andohalika tompoka hibebaka anatrehan'i Jesosy amin'ny fahotantsika rehetra zany. Eto eo amin'ny tompony momba anao. Bavaka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mandohalika Jesosy eo anatrehanao. Mandohalika tompo mangataka ny famindramponao. Satria Jesosy tonga aminay
eran-tany ny teny an'io Jesosy. Fa raha tsy mamovoa tsara izay Jesosy io, dia ho kapaina Jesosy retsimpy any amin'ny afo. Afo tsy mety maty Jesosy io. Jesosy malala mibebaka Jesosy anatrehanao. Mamelà ny fahotanay Jesosy io. Mamindra fo aminay Jesosy malala amboary izay. Avao zay Tompo malala ity aho Tompo, mangataka ny famindraponao. Mamelà ny heloko Jesosy. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy, satria ny ranao Jesosy no afaka manadio ahy amin'ny tsy famarinana rehetra. Jesosy malala ianao no mpamonjy tonga lafatra. Ianao nanolotra ny tenanao teo ambony azy fijaliana Jesosy. Nizaka ny mafy ianao Jesosy noho ny fahotako. Eto amin'ny tompo ny tenanao. Ambarao aminy fa noho isika, noho ianao, noho izahako, no nampijaly Jesosy. Eny eto amin'ny tompo. Jesosy noho ianao Jesosy noho ianao Jesosy no andolehako Jesosy satria ianao tompo malala ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Ianao rery ihany tompo no andolehany lohalika rehetra Jesosy na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny ambany tany. Jesosy malala ianao rery ihany no andolehako Jesosy ianao rery ihany no antsoko Jesosy ka mangataka ny famindraponao. Mamelà ny heloko Tompo, mamelà ny heloko Tompo. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Afao Jesosy ny tsy famendrehako rehetra. Diovy amin'ny ranao Tompo ny fisainako. Diovy amin'ny ranao Tompo ny fisainako. Mangataka aminao Jesosy izay rehetra mibebaka aminao Tompo. Enoy Jesosy izy ireo. Enoy Jesosy izy ireo oka ianao Tompo amaly ny tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako. Diovy Tompo aoka Jesosy omendrika anatrehanao. Mifona aminao Tompo ny amin'ny fisaina rehetra tsy mendrika araka ny sitraponao. Tompo malala impiry no mandeha araka ny saiko Jesosy Mifona Jesosy mifona Tompo. Diovy amin'ny ranao ny fisainako. Avaozy ny saiko Jesosy avaozy Jesosy mba toa ny fisainanao. Mba ho toa ny fisainanao. Jesosy malala mibebaka aminao koa Tompo. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Ny fijeriko Jesosy oka ianao anadio ny masoko Tompo amin'ny ranao soa. Satria ny ranao Jesosy no afaka manadio ahy amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy Diovy ny masonay tsiraray avy Jesosy mba hijery mahitsy, mba hijery mendrika anatrehanao. Ny ranao Jesosy oka nadiovanao Jesosy ny masonay tsiraray avy. Jesosy alao ny kirana izay mandrakotra ny masonay Jesosy tsy ahitanay Jesosy ny lalanao, tsy ahitanay Tompo ny fahalebiazanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masoko. Oka ianao Tompo ampianatra anay hijery mahitsy Jesosy mahitsy Tompo. Tsy hitodika havia na hitodika havanana Jesosy na hijery zava-poana Jesosy fa hijery mahitsy any aminao Jesosy hijery anao Tompo satria anao Tompo lay ho avy hanafaka anay, lay ho avy hamonjy anay. Jesosy diovy ny masonay, mamelà ny heloko, mamelà ny fijeriko Jesosy mamindra fo amiko ianao, mamindra fo amiko ianao Jesosy malala Tompo malala etiko aminao Jesosy ny sofoko. Diovy ny sofoko Tompo malala zay norenesy ny sofoko Jesosy ny zavatry ny tany Tompo ira zao tontolo zao izay tafiditra tanatin'ny sofoko Tompo. Jesosy malala oka ianao anadio ny sofoko, oka ianao anadio ny sofoko. Ny teny ratsy en'ny sofoko Tompo. Diovy ny sofoko amin'ny ranao Jesosy mba tsisy petipetina. Diovy ny sofoko amin'ny ranao Jesosy mba tsisy petipetina. Oka ianao Tompo andory izany, anongotra Jesosy ny feo ratsy rehetra anatin'ny sofina Jesosy jerenay Jesosy teny ivelan'ny teny. Natao tokantranonay ihany Tompo, na tamin'ny fahitalavitra izany. Na inona Tompo diovy ny sofinay Jesosy zay nandalo tanatin'ny sofinay Tompo. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy Trino no mpanafaka. Ianao no mpanadio Jesosy Tompo malala mitondra koa Jesosy ny vavako anatrehanao. Diovy ny vavako, diovy ny lelako, diovy Tompo ny lelako amin'ny ranao soa. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavako. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavako Jesosy mba adio. Mba adio Jesosy mba adio anatrehanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fiteny rehetra tsy mendrika Jesosy ifonako aminao izany. Ifonako aminao Tompo mifona amin'ny Jesosy ny amin'ny fiteninao. Voakanao rehetra
satria ny teny izay avoakantsika indraindray misy diso ao, mety tsy fantatrao hoe diso, fa misy diso indraindray ka mifonà am' Jesosy. Mifonà am' Jesosy mba tsy hanamandria ny fahavaloantsika izany. Jesosy io, ifonako aminao tompony hitezana avoaka ny vavako, tsy mendrika teo anatrehanao Jesosy io. Tompo malalao diovy ny lelako, diovy ny vavako Jesosy io, mba adio anatrehanao Jesosy io. Ny teny navoaka ny vavako, zay tsy mendrika tompo, sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavako. Mamela ahy tompo malalao, mifona aminao aho, mamindra fo amiko Jesosy io. Enao no mpanafaka, enao no mpanadio, enao Jesosy a, enao rery ihany ilay masina tsy mahery. Enao rery ihany Jesosy io, enao rery ihany no mpamonjy tompo, ka ampianaro izay Jesosy io. Ampianaro hitezava-tsoa, ampianaro Jesosy io ny amin'ny fiteninay tompo, mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy malalao. Atsio fiambenana Jesosy ny varavarany molotro. Angatao amin'ny tompo mba tsy ny fiambenana varavarany molotro ao. Angatao amin'ny tompo izany mba tsy teniteny foana tsony isika. Tompo malalao, mangataka aminao Jesosy tsy fiambenana Jesosy varavarany molotro, satria Davida mpanjaka nangataka an'izany, ka mangata amin'ny tompo ianao, satria izay mangataka no omena, ka mangata amin'ny tompo. Jesosy io, atsio fiambenana tompo varavarany molotro Jesosy mba tsy hanotako aminao, mba tsy hanotako aminao Jesosy io. Oka ianao Jesosy hamindra fo amiko, oka ianao hamindra fo amiko Jesosy malalao. Ifonako aminao tompo, raha natohina olona aho Jesosy io. Mivavay ianao beba, mety misy olona voatoana noho ny fiteninao, noho ny fombanao, ka mangatafa mindra-po am' Jesosy. Jesosy malalao, mamindra fo amiko ianao Jesosy io. Mety misy olona toana Jesosy ny amin'ny fiteniko, ka mamela ahy Jesosy io. Mifona aminao aho, mamindra fo amiko tompo, mamindra fo amiko tompo malalao. Jesosy malalao, sasao amin'ny rano koa ny tanako tompo mba adio, zay noraisy ny tanako, zay nikasia ny tanako, tsy araka ny sitraponao. Oka ianao tompo anadio ny tanako amin'ny rano soa, amin'ny rano soa Jesosy io. Diovy amin'ny rano ny tanako Jesosy io. Sasao amin'ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano Jesosy io, ny tanako, ny tongotroko Jesosy io, tsy nalehan'ny tongotro, tsy araka ny sitraponao. Diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy malalao. Oka ianao tompo hiaro ny tongotro am'izay rehetra alehako. Tompo malalao, arovy eo ambanin'ny tana maherinao Jesosy ny tongotray tsiraray avy, zay alehan'ny tongotray. Zaro zay tompo, andeha mandrakariva amin'ny lalana fahamarinana. Tompo, oka ianao anadio ny tongotro amin'ny rano soa. Mamindra fo Jesosy, mamela ahy Jesosy malalao. Tompo malalao, mangataka aminao Jesosy ny amin'ny foko. Eto amin'ny tompo ny fonao, eto amin'ny tompo ny fonao, ny fontsika. Ao tena feno efitrefitra, ao ny fisainana ratsy rehetra. Eto amin'ny tompo ny fonao, mibeba, mibeba. Tompo malalao, ny foko tompo ifonako aminao Jesosy io, satria ao no tena aina Jesosy io. Ny anatin'ny fony tena aina Jesosy io. Ao ny tranonao koa tompo, ao ny toeranao Jesosy, tempolinao Jesosy io. Ka mifona aminao a Jesosy io, ny amin'ny fisainan'ny foko rehetra, ny amin'ny fo tsy mety rehetra tompo, zay zavatra tsy mendrika tompo, ka ifonako aminao izany Jesosy malalao. Tompo malalao, diovy ny foko Jesosy io, diovy ny foko Jesosy io, mba adio anatrehanao Jesosy io. Ny efitrefitra rehetra tompo, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy, satria tompo io no toerana hipetrahanao Jesosy io. Tompo malalao, oka tompo tahaka ny fonao, ny foko tompo malalao, satria zanakao aho Jesosy io. Diovy ny foko tompo, satria tempolinao aho, tempolinao a Jesosy io. Aoka dio ny foko, satria toerana hipetrahanao Jesosy io. Tompo malalao, sotrona ny ranao, sotroky ny ranao Jesosy, sotroky ny ranao Jesosy io. Sotro ny ranao aho tompo, aoka ny ranao tompo, anadio ny taovako rehetra, anadio ny taovako rehetra Jesosy io. Sotroky ny ranao Jesosy io, sotroky ny ranao Jesosy io, anadio ny taovako rehetra Jesosy malalao. Ny arety mandringana zay tatady anafika tompo, oka ianao tompo andoro izany. Ny aretina mitantady forona Jesosy anatin'ny taovako tompo, de dorako amin'ny ranao zany Jesosy io. Ranao tompo mikorina anatin'ny taovako, anatin'ny lalan-drahako, anatin'ny tenako manontolo. Ranao Jesosy io, ranao Jesosy io, ranao Jesosy io, mikorina anatin'ny tenako. Sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy io. Anadio ny taovako rehetra, anadio ny tenako rehetra.
tompo malala o, misaotra anao, misaotra anao Jesosy o. Andriamanitra lehibe indrindra, misaotra anao Jesosy o. Raha nahatsapy ianao fa voavela heloka, dia hitsangana isika handroaka ny fahavalo, handroaka ny fahavalo isika. Raiso ny fahefana avy amin'ny Tompo. Izy no manam-pahefana, izy no manome ny fitaovana rehetra ahafahanao mandroaka ny fahavalo. Raiso ny sabatra, raiso ny sabatry lanitra, androanao ny fahavalo amin'ny toerana misy ianao, amin'ny tenanao, amin'ny tokantranonao, amin'izay mombamomba anao dia roay ny fahavalo ka handositra anao izy. Ka nareo Jesosy efa Nazareta no hitsanganako, androako ny asa matin'ny Satana rehetra, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny asa maty Satana fa miala nareo fa torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Da afaka ny elo ny plasinareo Satana rehefa resinareo, eto hitanareo tena amin'ny ran'i Jesosy. Tena amin'ny ran'i Jesosy miala tokantranoko nareo, miala amin'ny asan'Andriamanitra nareo, miala amin'ny écran nareo, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy. Torako amin'ny ran'i Jesosy da afaka ny elo ny plasinareo, miala nareo, miala amin'ny devoly Lucifera, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Nazareta, torako amin'ny ran'i Jesosy. Torako amin'ny Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny fiainako, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo, ferme da afaka ny elo, miala devoly Beelzeboba, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny fiainako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy mandravarava ny fahavalo, ran'i Jesosy mandravarava, miala nareo devoly dragona, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, miala amin'ny ran'i Jesosy efa Nazareta, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, tapatapahako amin'ny sabatry ny lanitra, tapatapahako amin'ny sabatry ny lanitra, miala, potehiko amin'ny afo lanitra, potehiko amin'ny afo lanitra, miala devoly dragona, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, efa resinareo, tsy ambinina nareo am-piainanay fa potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo ny devoly ny voay, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala ato tokantranoko, miala amin'ny fiainako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo, miala devoly ny Jezebela, didiko amin'ny ran'i Nazareta, faites cet esprit, faites cet esprit, miala torako amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo ny fofona maimbo rehetra tsy ambinina fa torako amin'ny ran'i Jesosy, eto hitanareo, da afaka ny elo ny plasinareo, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny fiainako, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, potehiko amin'ny ran'i Jesosy, efa resy tsy ambinina, da afaka ny elo ny plasinareo, miala devoly zava-drano, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo, faites cet esprit, faites cet esprit, mandoro ny fahavalo rehetra, mandoro ny fahavalo rehetra, efa resy nareo, da afaka ny elo ny plasinareo, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo, miala nareo, miala devoly ato fahafatesana, didina amin'ny Jesosy Nazareta, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, miala devoly ato fahafatesana, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo, tsy ambinina nareo, miala nareo devoly ny accident, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, fanakana rehetra de torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo, tsy manafinafika ny ankonako, tsy manafinafika ny tenako, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny Jesosy, andavaka ny elo ny plasinareo, miala nareo efa resinareo, miala nareo fanaratsy eny amin'ny rivotra eny, zay mitantady hanafika anay de didiko amin'ny ran'i Jesosy Nazareta, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo, efa resinareo, da afaka ny elo ny plasinareo, miala nareo, devoly mpandrava ankohonana, devoly mpandrava ny asan'Andriamanitra, devoly mpandrava rehetra de adorako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, andavaka ny elo plasinareo amin'ny ran'i Jesosy Nazareta, efa resinareo, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny Jesosy, miala nareo, devoly menarana ela, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, feu, 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 da afaka ny elo ny plasinareo, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, efa resinareo, tsy ambinina nareo, tsy ambinina nareo, efa resy torana amin'ny ran'i Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo Satana, efa resinareo, tsy ambinina nareo, miala nareo devoly ny kalan'oro de torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo, torako amin'ny ran'i Jesosy, efa resinareo, eto hitanareo Satana, da afaka ny elo ny plasinareo, tsy ambinina nareo, ny asa matin'ny Satana rehetra, na inona paozinareo, na inona plasinareo de torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, efa resinareo, eto hitanareo, miala devoly ny mpamosavy tsy manafinafika anay fa torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, efa resinareo, da afaka ny elo ny plasinareo, efa resinareo, da afaka ny elo ny plasinareo, tena any an-davitra amin'ny ran'i Jesosy Nazareta, miala nareo, devoly rehetra mandringana, didina amin'ny Jesosy Nazareta, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala nareo, da afaka ny elo ny plasinareo, efa resinareo, potehina amin'ny ran'i Jesosy, devoly ny fahakamona, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, miala devoly ny fahakamona, torana amin'ny ran'i Jesosy, da afaka ny elo ny plasinareo, torana amin'ny ran'i Jesosy, efa resinareo, any ny plasinareo, eto hitanareo, tsy ambinina nareo, ran'i Jesosy mandoro anareo, efa resinareo, any ny plasinareo.
Misaotranao Jesosy malala oka ny rano tsy andrakotra tsiraray avy. Mangatamy tompony ny rany andrakotra antsika tsiraray avy. Raha kofy amin'ny rano zay Jesosy malala oka ny rano tompo andrakotra anay amin'ny lokatra ny faladia Jesosy io. Ary ny tokantranonay koa tompo. Raha kofy ny rano Jesosy, raha kofy ny rano Jesosy, ambeza tompo ka ho manda afo manodidina anay Jesosy ny rano Jesosy. Ho manda afo manodidina anay Jesosy ny rano Jesosy. Rano Jesosy raha kofy amin'ny rano Jesosy tompo alalao. Misaotra Jesosy io. Misaotra Jesosy io. Androalika tsika angataka ny fanahy masina alohan'ny resan'ny zokerika ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao Jesosy io. Ny amin'ny nanampianao anay Jesosy, nanafahanao anay Jesosy, ny amin'ny asa fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy mankasitraka feno anao. Misaotra Tompo satria anao no miasa. Raha miasa anao Jesosy tsisy ny mahasakana Jesosy. Ka misaotra Tompo nanafaka anay Jesosy io. Niaro anay Jesosy eo ambanin'ny tana maherinao. Jesosy malala ho ankehitriny Tompo malala ho mangataka ny fanahy masinao Tompo satria Tompo madio tanteraka zay zao Jesosy ka mangataka ny fanahy masinao Jesosy ameno anay Jesosy io mba tsy ho banga anatin'ny vatanay Jesosy malala ho satria Tompo rehefa lasa ny fahavalo Jesosy dia enao Tompo no afaka mameno anay ny fanahy masinao ka fenoanao zay fanahy masinao. Oka ianao fanahy masina ameno anay. Oka ianao ameno anay fanahy masina. Mangataka ny fahafinoana avy aminao fanahy masina ho. Oka ianao ameno anay indray. Fenoy ianao zay fanahy masina. Ny fanahy masina iray, fanahy fiton'Andriamanitra. Fenoy ianao zay. Fenoy ianao izay. Oka ianao ameno anay amin'izao andro alina izao. Fenoana zay fanahy masina ho. Amboary izay. Omeo fahendreny izay. Omeo fahendreny izay. Ampianaro izay fanahy masina mba ho endry. Oka ianao ampianatra anay. Ampianaro izay ankatoy ny teninao. Oka ianao ampaharitra anay amaky ny teninao. Ampianaro zay fanahy masina ho. Alala ny teninao koa. Izay teny omenao anay. Iny fanahy masina ho. Enao rery ihany no mpitari-dalana. Tario ny lalanay mba ho mendrika eo anatrehanao mandrakariva. Fanahy masina ho amboary foana izay. Amboary foana izay. Oka koa anao fanahy masina ho. Ampiambina anay mandrakariva. Raha vao misy zavatra tsy mety ataonay fanahy masina. Oka ianao ampafantatra anay mba tsy hanao foana izay. Anary foana izay fanahy masina ho. Satria raha ohatra ianao ka tsy mananatra anay dia ho aiza moa izay. Ka anary zay fanahy iray. Mangataka aminao, mangataka fahendrena. Oka ianao ampiratra koa ny masom-panahinay. Amboary zay fanahy masina malala ho. Fenoy ianao, fenoy ianao, fenoy ianao fanahy masina. Oka ianao hisolo vavanay mandrakariva. Oka ianao ampianatra anay mandrakariva. Oka ianao hiambina anay mandrakariva fanahy masina satria ianao ilay aminay mandrakizay. Ka misaotra anao fanahy masina malala ho. Misaotra anao satria anao lehibe indrindra fanahy masina ho. Tsisy tohanao. Maminay anao fanahy masin'Andriamanitra ho. Misaotra anao fanahy masina ho. Misaotra anao fanahy masina ho. Tiako ianao fanahy masina ho. Tiako ianao fanahy masina satria ianao manova, ianao no manamboatra, ianao no miaro ka misaotra fanahy masina ho. Misaotra ny fampitandremana foana fanahy masina ho. Misaotra anao mitafitafo aho. Mankasitraka indrindra fanahy masina ho. Misaotra anao izay rehetra nataonao ary mbola ho ataonao. Misaotra fanahy masina ho. Misaotra ny nataonao rehetra aminay tsiraray avy. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. 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 Tsy eno izy ke. Amen. Tsy eno feonao. Amen. Afaka mitema koa ianao zafady. Eno fa ambany be loatra feonao. Am'le tapaka indroa teo dia manakosy lasa ambany. Izany izy. Zany hoe teny mafimafy fa teny mafimafy fa ny tompony Kotapako mikroko dia tena mafafy ianao zafady a. ny tompoko. Amen. Andao ara tompoko. Amen. Amen. Dia mamerina ny fiarabanantsika moa zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako a. Raha tafahoana indray androany araka ny efa nataony Mama Felicia teo dia ny tompo ho amintsika tsiraray avy rehefa tena mibebaka sy mifona tamin'ny tompontsika dia izy amindra fo. Araka ny teny teo zany raha mbola tsy vita batisy ianao dia angatao ny tompo hanoro lalana amin'ny toerana ahafahanao atao batisy amin'ny ranobe zany
fa zay zao dia efa nandalo tamin'izany koa. Indrindra moa zany ny tena koa nandalo hoe atao batisa tamin'ny mbola kely, tamin'ny rano kely fa rehefa resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia nanolo tena mihitsy natao batisa, natao najoboka ary zay ao amin'ny zao fiaraha-mivavaka zao dia tenenin'ny tompo mihitsy hoe aoka nareo averina indray atao batisa amin'ny rano be ka dia misaotra ny tompo, naneho fahagagana ny tompo tamin'izany noho ny natao batisa ny tsirairay avy fa misy fijona vavolombelona efa navoaka mama Felicia zany amin'ny YouTube any azonao enona ny amin'ny hoe batisa nataon'ny tompo fanavaozana nataon'ny tompo zany teo amin'ny fiaraha-mivavaka, tao amin'ny mpiara-mivavaka ao amin'ny amin'izao fiaraha-mivavaka zao antsointsika hoe ho avy Jesosy tsy le anarana ny zava-dehibe fa lohateny ahafahantsika manambara zany hoe inona ny tena ambara eto hoe ho avy Jesosy Kristy vonona ve tsika, anisan'ny tafiditra ve, zay foana zany no toriana eto amin'izao fiaraha-mivavaka zao ka dia aokatsika samy hiomana ny amin'izay hidirantsika ny an-danitra zay. Hivavakantsika alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra zay hitondrantsika ny fampaherezana. Tsy ataontsika hoe toriteny izy fa tena hoe fampaherezana, mety misy fampianarana ihany ao anatiny ao fa hampaherezantsika zany hiomanantsika androso amin'izay ny antson'ny tompo antsika izay dia ho any an-danitra ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hivavakantsika tompoko ny tenin'Andriamanitra hovakiana zany rehefa afaka miomana ihany sady tsika dia hovakiana ny ao amin'ny Genesis toko fahenina, ny Genesis toko fahenina ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy ihany zany no novakiantsika avy eo fa hivavakantsika tompoko. Eny raha eo misaotra anao foana zay satria miaraka aminay ianao no manatanteraka ny asa, ianao ny tompo ny asa fa zay dia fitaovana fotsiny ihany ka dia misaotra anao, misaotra manatanteraka izany amin'izao alalan'ny YouTube zao enona dia sarotra tokoa ary misy ny réseau fahasarotana dia ianao manatanteraka izany voninahitry naranao ka dia rovy tokoa ianao nefa namindra fo taminay rehefa mibebaka sy mifona taminao zay ary le raha ny zanakao Jesosy Kristy nampinanadio anay Jesosy ka dia izany nasainay nandroaka ny asan'ny maizina ninona fanakarana sy ny endrika fanakorotana nataon'ny Satana dia efa resy zany efa nindroahana tamin'ny naranao teo any amin'ny farimy rehetra afo foka ianao no ampiteny oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao ka dia mitenena foana araka ny fombanao fanamasina fenoy mandrakariva koa zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia vakitsika zany ny tenin'Andriamanitra zay hifampaherezantsika ao amin'ny Genesis toko fahenina vakiko manomboka amin'ny andininy fahadimy zany dia ajanoko ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy lohateny eto amin'ny baiboliko hoe nanapa-kevitra Andriamanitra fa hamongotra ny olombelona rehetra afa-tsy i Noa. Ary hitan'ny tompo fa be ny faharatsian'ny olona ety ambonin'ny tany koa izay fisainana rehetra foroniny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ary ny tompo nanenina noho ny nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia hoy ny tompo, aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay nohariko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina fa manenina ao noho ny nanaovako azy. Fa Noa kosa dia nahita fity teo mason'ny tompo. Andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Amen. Zay loha andininy fahasivy zay ny tena andraisantsika ny tenin'Andriamanitra moa zany fa tsara vakina ny ao ambony ahafantarantsika hoe inona ny andehanantsika amin'izy. Andininy fahasivy averika any amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao no tantaran'i Noa ozy izy i Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Mahagaga zany i Noa dia araka ny teny eto zany hoe izao ny tantarany. Alohan'ny hoe tantara misy tantara zany misy tantara manokana. Noa dikan'ny Noa moa zany amin'ny teny hébreu hoe ny
ny fiadanana na ny filaminana, ny fitsaharana zany amin'ny teny gasy moa zany zay no andikana azy fa ohatran'ny hoe tena hoe mitondra fitsaharana, fiadanana sy fanavaozana zay zany ao anatin'izany daholo ny nahatongavan'ny Noa zay ny tantarany satria na nitantsika teo aloha teo hoe ary hitan'ny tompo fa be ny faharatsian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany koa izay fisainana rehetra foroniny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Zany raha tsapantsika dia zany no misy ankehitriny zany no iainantsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andro Noa dia zay nahatonga an'Andriamanitra nandingana azy. Tezitra Andriamanitra nalahelo izy na dia ny foroniny ary ny zanak'olombelona. Raha mamaky eo aloha zany tsika dia nanomorona ny zanak'olombelona izy zao tontolo izao dia namorona ny Adama sy Eva izy sy ny tantara teo aloha zany fa noho ny tonga ny taranaka Adama sy Eva mandra-pahatonga ny Noa teo zany dia efa maro ny zanak'olombelona tetỳ an-tany dia lasa niova ny zanak'olombelona satria lasa nirehare eo ambony kely eo tsy mivakiko fa saiko mamaky ianao satria na dia tamin'izany ary hoe tsara tarehy ny zazavavy ny zanak'olombelona dia tonga ny zanak'Andriamanitra ozy izy zay nakavady azy dia lasa nisy nefilima zany ny filazana azy zany ny olona zay nateraky ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'olombelona dia lasa olona nalaza, olona ngezabe ireny natsoina hoe amin'ny fiteny mahazatra hoe géant na hoe olona tena hoe tsy mitovy amin'ny olombelona hitantsika zany fa noho zany dia nirehare ilay olombelona dia lasa ny saina hafa mihitsy ratsy foana amin'ny saina fony izy dia andininy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny tompo nanenina noho ny nanaovan'ny olona teto ambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Zay zany araka amin'izao fotoana izao dia misy olona mieritreritra mihitsy hoe mahazo manao izay tiany ataony any zavatra toriana foana Andriamanitra tsara, Andriamanitra mirindra fo, Andriamanitra fitiavana fa hitantsika amin'izany fa rehefa manenina ny tompo dia izy ihany mandrava ny zavatra nataony. Eto dia hitantsika ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora koa afaka mamaky izany tsika amin'ny tantara mamaky ny baiboly fa rehefa nandeha zany Abrahama sy ny Lota zanaky ny rahalahiny dia tonga tany amin'ny tanàna atao hoe Sodoma sy Gomora dia niravahana mihitsy ary io. Mbola vakitsika eo ny amin'ny Abrahama fa eto zany mbola Noa moa zany resahana eto. Fa niravan'Andriamanitra dia nidorany tamin'ny solofara avy any an-danitra ozy izy. Eto dia ohatran'ny hoe mampatsiahy zany misy mamefa sary moa zany ny olona fa mampatsiary ahy zany mijery an'ilay amin'ny YouTube eo raha mahita ianao dia mampitahy ilay olona hoe Sodoma sy Gomora sy ny any amin'ny Hollywood zany zay may tanteraka. Tsika tsy mitsara an'ilay olona na mahafantatra hoe inona ny antony fa izy may no hitantsika dia misy miteny hoe ohatran'izao mihitsy hoe nandoran'Andriamanitra tany Sodoma sy Gomora. Zay zany mila mitandrina tsika fa ny tompo io rehefa manana ny mandefa ny fahatezerany dia mandrava. Teto ny fahatezeran'ny tompo dia tamin'ny andro Noa teto raha vakianao tohizanao loha eo zany dia rano safi-drano nataon'Andriamanitra. Dia mampatsiahy kely zany ny amin'ny hoe batisa. Rehefa tena navaon'ny olombelona ny tompo dia nataony safi-drano zany hoe najobony tanteraka tao anaty rano indray ilay tany rehetrarehetra maloto teo sy ny zanak'olombelona dia navoaka ny avao anaty rano zay ilay tena hoe najobony tao anaty rano dia navaoziny. Dia arak'ilay teny teo zany tohizako ny famakiana ny teny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy ny tompo aringako tsy hisy ambonin'ny tany ny olona izay nohariako hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba mivoro-manidina fa manenina ao noho ny nanaovako azy fa i Noa kosa dia nahita fity teo amason'ny tompo. Io zany no ohatra raisitsika le mahita fity eo amason'ny tompo. Io natao hoe olona mahita fity eo amason'ny tompo. Zay zany mila ianarantsika hoe mba tsy ho ringana mba ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra satria ny olona rehetra teo aloha teo dia ringana tanteraka. Noa zany dia ohatran'ny hoe tsika izay ampiman'ny tompo amin'izao fotoana izao hoe miomana fa ho avy Jesosy hitondra antsika amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ny ankoatr'izay rehefa tsy tanteraka eo anatrehan'ny tompo tsy mahita fity eo amason'Andriamanitra tsika dia ho ringana tahaka ny hafa koa. Zay ilay teneniny foana hoe mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Dina ilay fahamarinana sy fahamasinana
tamin'ny andron'ny Noa, tantaran'ny Noa tamin'ny andron'ny Noa tamin'izany dia inona natao hoe famarina sy fahamasina dia izy hoe andiny fasivy anaran'ny Jesosy ary izao no tantaran'ny Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny. Zay le fa mandeha amin'ny famarinana sy fahamasinana. Tsy vao zao zany io resahana satria manko zany tsika mieritreritra hoe nareo zany dia mandeha amin'ny famarinana sy fahamasinana anatin'ny sy ivelany. Le anatin'ny sy ivelany io dia amarinina eto. Noa dia lehilahy marina mandeha amin'ny famarinana izy zany dia tsy misy tsiny. Hoe tena hoe mandeha amin'ny fahamasinana ihany koa teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Zany hoe tena hoe tamin'ny andron'ny Noa teo zany dia hitan'ny olona mihitsy iny Noa iny dia tena tsisy tsiny. Zay nahatonga n'Andriamanitra mifidy azy. Dia rehefa nividin'Andriamanitra manokana Noa zany hoe zay le hoe nahita fitia teo amin'ny tompo dia ny rahany nameny asa zany, nameny mission, nameny ministera zany zao azo tenenina amin'izany daholo hoe fa maninona tsy mandeha manao ny asan'Andriamanitra zany ny olona raha tsy efa hitany mihitsy hoe tena tsara. Ny olona mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana araka ny nampianarina teo tsy averiko zany ny fampaherezana nataon'ny Mama Felicia teo ny amin'ny fampibebahana hoe maninona ny mibebaka tsika, maninona ny dao tsika handeha amin'ny famomban-teo tsara tsika fa raha tsy tsara ny ataontsika dia hokapaina hozy izy. Hoangonina dia hokapaina dia mitovy amin'izany mihitsy nangonina ireo olona taloha ireo dia nokapaina dia nidorana. Mahita ao daholo ny dikan'ireto indray natao safotra izany, tena hoe tena fongana mihitsy zany ka izay no mampatahotra. Efa tsy resaka fampitahorana ilay izy fa fantatsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe dia naringaka hozy izy. Aringan'Andriamanitra amin'ny fomba fantany izy mahafantatra azy aringany amin'ny afo ve, aringany amin'ny rano ve, aringany amin'ny horohorontany ve, aringany amin'ny aretina ve. Ka izay engany antsika mba hatsapa hoe andeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana tahaka ny Noa dia hitan'Andriamanitra, hitan'ny olona rehetra manodidina fa mandeha amin'ny marina hozy izy ary tsy nisy tsiny. Amin'ny teny frantsay manko izy ny tena mahazatra ny olona hoe juste et intègre. Hoe mandeha amin'ny intégrité, tena intègre zany hoe tena olona tena tsy mivilivily, tena mankatoa. Marina zany ny dikan'ny fahamarinana araka ilay teny eto hoe ny dikan'ny marina dia ambara ny marina, zavatra mifanohitra amin'ny marina dia zavatra diso na tsy marina dia ny diso rehetrarehetra zany tenenina hoe diso io zavatra ataonao io. Iny matetika ny zakan'ny olona rehefa tenenina ilay fahadisoana zany dia tsy zakan'ny olona izay. Mbola hitantsika eo moa zany rehefa avy eo hoe ahoana moa zany no naneken'i Davida ny amin'izany hoe fahadisoana zany. Davida na dia tian'Andriamanitra ary dia diso, nisy fotoana na diso azy dia ny fahaizan'Andriamanitra izy dia nanaiky izy hoe diso teo anatren'Andriamanitra. Zay zany hoe tsy marina. Ny atao hoe tsy marina dia diso eo anatren'Andriamanitra ary mifanohitra ny marina. Zany hoe ny marina zany zay natao hoe fahamarinana eto dia le mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay misy tenin'Andriamanitra natao hoe marina Jesosy no marina, Jesosy no tenin'Andriamanitra, izy le teny tonga nofo, izy no marina dia izy no arahantsika. Dia izay teny no arahantsika, zay le atao hoe tenin'ny fahamarinana. Dia ny tenin'ny fahamasinana le tsisy tsiny. Masina io tenin'Andriamanitra io izy tena tsisy tsiny io ka tokony ho hitan'ny olona zany ny fahamarinantsika sy ny fahamasinantsika eo anatrehan'ny olona. Tsisy marina na dia iray ary tsisy masina tena tanteraka fa mila zany mandeha amin'izay satria Andriamanitra mahita ny ezaka nataon'ny Noa. Maninona moa zany nahita fa maninona ny sasany tsy hitany matoa hitan'Andriamanitra zany dia ny teny izy hoe tena nahita fitia eo mason'ny tompo dia tena hitany mihitsy. Hitany mihitsy zany hoe mahafantatra ny fo sy ny vozy izy. Ny tompo dia raha miezaka ianao, raha mitady an'ny tompo ianao amin'izao ianao zany raha mahay teny androany araka ny teny Mama Felicia teo hoe vonona hiala amin'ny handray an'i Jesosy dia hivavaka tsika avy eo dia miraiso izy. Raha niodina tamin'ny tompo ianao tsy nahita amin'izany, tsy nandeha tamin'ny fahamasinana sy fahamarinana dia fotoana zao hiverenantsika amin'ny tompo ihany koa mba tsy ho ringana. Araka ilay teny teo fandringanana angonina hozy izy izay tsy mamovo ho tsara. Na Jesosy ny teny tany amin'ny Jaona 5:20 zany ny Matteo tamin'ny fahatelo teo dia ho aringany, ho angonina dia ho dorana. Any amin'ny Apokalipsy araka ny teny teo dia any hozy izy ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo any misy ny fahafatesana mandrakizay koa. Ka engany mba tahaka ny Noa tsy ho amintsika izao no mbola hoe ho aringana indray fa
fotoana zao anorateny ao anatrehan'ny tompo dia andehanana amin'ny fahatsarana, fahamarinana sy fahamasinana verika any zany ny andininy fasivy teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao no tantaran'i Noa. I Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona niara-belona taminy. Arak'ilay teny teo zany tena hitan'ny olona mihitsy ary hitan'Andriamanitra koa izy. Eny niara nandeha tamin'Andriamanitra i Noa. Dia izay mahagaga hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra, zany hoe miara-mandeha zany anie tena hoe hoe tena niara-dia tamin'Andriamanitra. Io le tenenina amin'ny hoe ny mpanara-dian'i Jesosy Kristy zany dia hoe mandeha araka ny dian'i Jesosy. Eto zany tamin'izany mbola tsy teo Jesosy Kristy fa eto dia niara nandeha. Zany nosoratany eto mihitsy niaraka nandeha, zany hoe tsy hoe nandeha irery na hoe nandeha tamin'izay tiany izy fa niara nandeha tamin'Andriamanitra, zany hoe tena hoe niaraka tamin'Andriamanitra teny izy zay no nahitan'Andriamanitra azy zany i Noa zany. Engany antsika mba handeha araka na Andriamanitra, ny Andriamanitra hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra zany dia mandeha araka ny teniny, mankatoy ny didiny izy dia manaraka izay sitrapony be da be ny didin'Andriamanitra, be da be ny tenin'Andriamanitra. Mila mamaky ny tenin'Andriamanitra atsika fa tsy tenin'ny olona araka ny fampianarana teo raha manaraka olona ianao fa tsy mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra dia mety voamaky ary any amin'ny fahadisoana, any amin'ny fahaverezana tsy be da be ny fampianarana ataon'ny olona izay tsy mafanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ato. Ataoko ngambany ampatsahivina kely foana izay isaka miteny eto tiany tompo ampatsahivina foana fa ao amin'ny didy folo na teny folo izay nomen'ny tompo ao amin'ny Exodosy 20 dia ny teny mihitsy izy aza manan'Andriamanitra kafa afa-tsy izao ihany. Misy teny koa reo aza manononona foana ny anaran'Andriamanitra ao, mampitandrina foana izy zany hoe inona moa zany le anaran'Andriamanitra izay tsy tokony tononona foana. Dia aza manan'Andriamanitra kafa afa-tsy izao ihany dia aza manao sarin-davatra voasokotra any aty an-tany, any an-danitra, any ambany ranomasina. Dia raha mbola mahita ianao zany, tsy teny manokana eto fa raha mbola mahita ianao zavatra izay nosokirin'ny tanana hoe natao zavatra vita zany, statut filazana azy na zavatra natao vitan'ny olombelona dia iny ny vavahanao heverinao fa ao ny tompo dia mitandrema fa any le hoe fahamarinana mila fantatra zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha te hiara-andeha amin'Andriamanitra tahaka ny Noa tsika ka tsy ho levina ao anatin'ny ranobe izay namonoana ny zanak'olombelona tamin'izany dia mila zany aseho amin'ny olona ozy izy aseho anatrehan'Andriamanitra ny fahamarinantsika sy fahamasinantsika angatao tompo arak'ilay teny teo hoe sy ny vavaka natao teo hoe le ran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ampy manadio antsika, tsy noho ny fahatsarantsika fa noho ny Jesosy Kristy dia manadio antsika izy kanefa aza manotatsony izy Jesosy tamin'ilay vehivavy izay nafahany koa. Ka dia engany antsika hiala amin'izany fahotana izany. Ovakitsika ny eo amin'ny Genesis 7:10. Anivozantsika anazy Genesis 7:10 hoe inona moa zany ny nambaran'ny tompoko amin'izany hoe fahatsarana, fahamarinana sy fahamasinana miaraka amin'Andriamanitra zany. Vakiko ny andininy voalohany dia ajanoko amin'ny 1:10 vakiko ihany izy satria mba ho fantatsika zany hoe inona le tenin'Andriamanitra araka ny fahamarinana io foana zany andiny voalohany Genesis 7:10 aminaran'i Jesosy. Rehefa 70 taona i Abrahama dia nisehon'ny tompo izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandehana eo anatrehako ary aoka tsy misy tsiny ianao. Fa izao anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hamaro anao indrindra dia niankohaka i Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga rain'ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao dia tsy atao hoe Abrahama intsony fa atao hoe Abrahama satria nataoko rain'ny firenena maro ianao. Hamaro ny taranakao indrindra aho ka ataoko firenena maro ianao, isy mpanjaka maro iseho avy aminao, ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba ny taranakao any amin'ny aorinanao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao aho. Omeko anao sy ny taranakao aorinanao ny tany fivahinianao
dia ny tany-kanana rehetra ho fananana mandrakizay ary ho Andriamaniny ao. Hoy ihany Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Izao no fanekeko ho ambiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao izay ho tandremanareo ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo. Ho forana ianareo ho famantarana ny fanekena ho ambiko sy ho aminareo izany. Amen. Amen. Hitantsika fa ny tompo Andriamanitra zany le tary le niteny taminao tary iny dia io fa miteny tamin'ny Abrahama. Abrahama rehefa nanomboka nisy indray zany ny maina ny tany dia nitombo indray zany ny olona tetỳ amin'izao tontolo izao dia lasa be da be indray ny olona tsy mivakitsika zany ny taranaka taoriana ny Noa zany fa rehefa nitombo ny olona dia lasa feno olona indray zany tetỳ amin'izao tontolo izao. Dia Andriamanitra Abrahama tsy nahafantatra ny olona ny firenena misy anazy zany ny ray aman-dreny tsy nahafantatra an'izany Andriamanitra zany fa nanao ratsy ihany foana akory eo. Ny olombelona rehefa manomboka variana amin'izao fiainana izao miaina fotsiny amin'izao zany tsy manan'Andriamanitra dia ny faharatsiana fa Andriamanitra ny sotomin'Andriamanitra fa azafady fa Abrahama dia ny fidian'Andriamanitra ny sotomin'Andriamanitra tao amin'ny fianakaviany sy tao amin'ilay firenena nisy azy zany dia tsapany satria Andriamanitra mahita ny fo sy ny fanahin'Andriamanitra Abrahama dia ny fidiny manokana satria inona ny teneniny teo. Raisitsika ny amin'ny andiny voalohany amin'ny fafito ambin'ny folo teo amin'ny Jesosy Genesis zany. Rehefa 70 taona i Abrahama dia nisehon'ny tompo izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandehana eo anatrehako ary aoka tsy misy tsiny ianao. Zay le tenin'ny tompo tary amin'ny Noa tary. Noa le tsisy tsiny. Amin'ny teny frantsay moa izy avery foana hoe intègre. Sois intègre ozy aoka tsisy tsiny ianao zany. Zay zany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia mandehana eo anatrehako. Noa dia teny mihitsy Andriamanitra hoe le tantara zany hoe tantaran'ny Noa dia Andriamanitra dia niara-nandeha tamin'ny Andriamanitra ozy izy Noa. Dia eto mahatonga n'Andriamanitra miteny mihitsy hoe miaraha mandehana eo anatrehako ny dikan'izany ndao hiara-handeha amiko dia mandeha eo analohan'Andriamanitra. Dia izay koa zany aoka ho hitan'Andriamanitra ny fiainantsika. Io zany matetika hoe mahatonga ny olona manao ratsy satria mandeha ao aorian'Andriamanitra hoe za tsy hitan'Andriamanitra koa sao dia hitan'Andriamanitra ny ataoko fa mety tsy hitany dia ataoko ihany ny faharatsiana. Fa ny tena tsara dia mandeha eo alohan'Andriamanitra dia hitany. Raha sendra mba disitsika na tafitohana aleo hitan'Andriamanitra. Tenin'i Davida mihitsy zay aleo azo ny tanan'Andriamanitra ozy izy toy izay azo ny tanan'ny fahavalo. Fa raha hitan'Andriamanitra ianao mandeha eo alohany tahaka ny teneniny tamin'ny Abrahama teto n'inona mety mahazo antsika dia izy no mitantana antsika ary aoka tsy misy tsiny. Io zany zay le hoe mandehana amin'ny fahamarinana sy fahamaritsinana koa. Zay le toriana foana aoka tsisy tsiny. Fa raha misy tsiny ianao dia hiala aminao koa zany Andriamanitra, hiala amintsika tahaka nataony tamin'ny Abrahama teto. Zay zany le ampahafantarina antsika hoe rehefa mandeha tsisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra zay izy vao nanao fanekena. Dia zao ozy izy ny fanekena ataoko aminao. Asainy mandeha miaraka aminy aloha. Zay vao manao fanekena izy. Misy ny olona manko mieritreritra foana hoe ahoana ary tsy mahazo valim-bavaka araka ny tenin'ny mama Felicia teo. Zay zany hitondra mivavaka anao zany dia mivavaka dia nefa ianao manao izay tianao atao ihany dia tsy mamaly vavaka ny tompo. Dia tena tsy mivavaka le mpanompon'Andriamanitra fa tsy mivavaka tsara izy. Nisy olona manao an'izany teo aloha hoe nentin' zareo am-bavaka izay dia tsy nivaly fa vao maika sarotra na hoe eto am-bavaka fa marary be ranona nefa ny tenin'ny tompo hoe ho alainy le olona ohatra dia ho faty. Dia nentiny am-bavaka fa maty ihany. Fa ny tompo mahafantatra an'izay le olona tsirairay avy no ho tsaraina araka ilay teny teo. Hoe nitondra am-bavaka tsika eny ny tompo mety hamaly vavaka araka ny sitrapony fa ny olona tsirairay avy no tsaraina araka ny ataontsika amin'ny fahavelomantsika zany ka dia mbola velona tsika. Maheno ny teny ankehitriny dia ndaontsika andeha araka ny nataky ny Noa zany tahaka ny Abrahama hoe andeha amin'ny fahitsiana dikan'izany sy ny fahamarinana mba tsy ho tara ho avy Jesosy. Efa toriana matetikety izay naseho an'ny tompo mihitsy hoe Jesosy dia tonga dia aty amin'izao tontolo izao zany
nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, dia nitsangana tamin'ny maty, dia hitan'ny mpianatra teny mihitsy hoe iny fa velona Jesosy niaraka taminay teny dia niakatra ho any an-danitra. Dia ozy ny anjely, iny Jesosy niakatra tany an-danitra iny dia hiverina tahaka ny nahitanareo azy. Dia hiverina ozy Jesosy, hiverina. Efa miteny amin'ny Jesosy aho hoe izy ilay taloha ankehitriny ary ilay ho avy. Zany ny fitenenana azy. Izy ilay taloha dia ankehitriny sy ilay ho avy. Zany rehefa miteny an'i Jesosy, rehefa miteny an'Andriamanitra, tsy miteny hoe izy ilay taloha ankehitriny ary mandrakizay, fa tena miverina foana any amin'ny apokalipsy dia izy ilay ho avy, izy ilay ho avy. Ho avy Jesosy haka ny olony dia izay mendrika masina sy marina eo anatrehany ozy izy tahaka ny Noa sy Abrahama teto. Izy mahita dia anaovany fanekena vaovao. Zany raha te hahazo fanekena ao anatrehan'ny tompontsika, te ho tanteraka ao anatrehan'ny tompo, hahazo fanekena, ahitany voninahitran'Andriamanitra, na hanao fanekena izy dia anaovany karakarainy na ny taranany ary, dia efa nomanina no aviny ary, hoe tena hoe meko anao ny tany Kanana, izay fanekena mandrakizay zany ozy izy Andriamanitra. Fa inona ny takiny aoka nareo ozy izy nanao fanekena izy dia aoka nareo forana. Tenin'Andriamanitra ny amin'ny testameta vaovao dia miteny mihitsy na testameta taloha ary tany amin'ny Isaia, Ezekiela tany, aoka tsy ny ino moa izy teo, tsy ny tenanareo na ny vatanareo no forana fa ny fo mangorakoraka sy torotoro zany ny tena hitan'Andriamanitra. Zany ny fontsika io ilay tena hoe forana zany tsy le endrika ivelany intsony. Zay na tonga n'ilay tenin'Andriamanitra teo raha namaky tsara tsika tao amin'ny Matteo 7 na gaga, misaotra ny tompo mihitsy zany nampitain'ny mpanompony teo hoe izay manana ny Abrahama ho rainay dia nefa i Jona Mpanao Batisa ny teny mihitsy hoe aoka samy bebanareo dia atao batisa miala amin'ny ratsy. Dia izay manana ny Abrahama rainay dia izy zany marina, dia izay zany efa miforana manaraka ny fomba fahazarana dia manao izay tiana ataonay ihany dia avy eo izay ho velaheloko. Fa ny teny mihitsy Jona Mpanao Batisa hoe nareo ilay taranaky ny menarana ary. Taranaky ny menarana zany dia ilay taranaka tany amin'ny andron'ny mpamitaka tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. Zany ny menarana dia mpandainga, mpamitaka. Zany no toetran'ny olona. Ohatran'ny tamin'ilay teo tamin'ny andro Noa, hitan'Andriamanitra miratsy ny fon'ny olona vao miratra ny isan'andro izy dia miratsy foana ny fon'ny olona ka dia fotoana zao akaiky ny tompo ho avy Jesosy ataontsika hiverina amin'ny tompo dia hiala amin'ny faharatsiana ary mba handeha eo anatrehany ozy izy miara-mamindra amin'Andriamanitra, mandeha eo anatrehany ozy izy ny tompo, mandehana eo anatrehako tahaka ny Abrahama ary aoka tsy misy tsiny ianao. Mandidy mihitsy izy. Ohatran'izay izy hoe aza terena, ozy zany olona aza maninona ny terenareo zay mba tianay ty fiainanay ty fa maninona ny terena ny fiainanay fa lazaina fa ratsy. Fa Andriamanitra eto miteny mihitsy aoka tsisy tsiny ianao. Dikan'izany mitandrema fa raha misy tsiny ianao dia hiala ilay fanekena. Dia izay ilay fanekena zany aingany antsika mba hiova fo ary atokan'Andriamanitra dia andeha ao anatrehan'Andriamanitra fa tsy andeha araka ny tenantsika, tsy andeha hiandry olona. Fa eto dia natsoin'Andriamanitra tsirairay mihitsy. Noa dia natsoiny manokana, Abrahama dia natsoiny manokana. Tsika tsiray avy izao dia atsoin'Andriamanitra manokana fa tsy atsoiny ao anatin'ny hoe anaram-piangonana na amin'ny alalan'ny olon-kafa zany. Fa isika ianao zany raha mahay ny teny androany dia raisy ny teny fa ianao no atsoin'ny tompo mba handeha araka aminy sy handeha tsy hanatsiny sy ho marina eo anatrehan'ny tompo. Vakitsika ihany ny eo amin'ny Salamo 5:10 ahafantarantsika hoe inona moa zany no fahatsarany io Andriamanitra io. Vakitsika manontolo izy Salamo 5:10 mba hiomanantsika zany alohan'ny hivavahantsika hanolorana tena, hanolorantsika tena. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy mihitsy ianao zao ianao vao maheno ay hoe tena zany ilay Andriamanitra ty ay tena Andriamanitra tsy mivazivazy io, tsy mivazivazy ozy izy ary Andriamanitra afo mandevina, zany koa anaran'Andriamanitra daholo zany. Fa eno ny teny izay salamo nataon'i Davida ao amin'ny Salamo 5:10 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny lohateny eto aminahako eto hoe
izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olona matoky azy. Andriamanitra zany miandry, misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona izay matoky azy ihany. Zay no misy zavatra andrasan'Andriamanitra, fa tsy hoe Andriamanitra ihany manome ihany koa. Fa misy andrasany amintsika. Dina ny tenenin'i Davida eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe Tompo, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ao am-pony. Hitantsika fa voatenin'i Davida eto zany izy ilay mandeha tsisy tsiny, tahaka ny nataon'i Noa sy Abrahama, ary manao izay mahitsy. Zany ilay hoe mandeha amin'ny fahamasinana, fahatsarana, sady misaintsaina ny marina ao am-pony. Zay ilay tenenina foana hoe mandeha araky ny fahamarinana sy fahamasinana, efa maninona no averina foana zany fa na Davida rehetra zany dia miteny amin'izany mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy 9:7, tsy manendrikendrika amin'ny lelana izy, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, no tsy manao izay afa-baraka ny namany. Eo efa mibebahantsika ny amin'ny lela, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fitondran-tena tsy miendrika zany, mila mitandrina. Matotonga eto ny teny ka tsapanao fa ao anatin'izany ianao dia mbola men'ny tompo fotoana koa zany ibebahana. Efa mibebaka tsika teo fa matotonga ny teny dia misy olona zany ambaran'ny tompo eto hoe misy tena manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany izy, no tsy manao izay afa-baraka ny namany. Misy tena manala baraka ny namany zany, mila mitandrina mihitsy zany rehefa tonga ny tenin'ny tompo. Zany ilay hoe ibebahana, efa mibebaka tsika teo fa tian'ny tompo zany ibebaka foana mba ho tanteraka. Mandeha eo anoloan'ny tompontsika ka avoakany zany ny tenin'ny fahamarinana. 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manaja ny ratsy fanahy izy, fa manome voninahitra ny matahotra ny tompo, tsy mivadika amin'ny fianianana izy, na dia maningotra ny tenany aza. Zay ilay hoe tena hoe matetika eo mason'ny olona eo amin'ny fiarahamonina tahaka ny andro Noa zany, misy olona menatra fa mila mijoro hatramin'ny farany, mijoro hatramin'ny farany tenin'ny tompo averina eo amin'ny zao fiaraha mivavaka zao foana, mijoro hatramin'ny farany dia matoki. 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manome ny volany ampanjanahana izy, na mandray kolikoly anameloka ny tsy manan-tsiny. Hitantsika an'izany fa mafimafy ilay tenin'ny tompo, nefa zany matoa voateny eto araka ilay teny dia mila henointsika zany dia tandremo, fa raha ao anatin'izany tsika dia ho avy ilay famaizana zany indraindray izay ataon'ny tompo, na hoe maninona tsy mahazo valim-bavaka. Izay mitandrina zany dia tsy mba angozozo mandrakizay. Zany ny tenin'ny tompo ka dia aokantsika mba handeha arak'izay teny izay. Iza no onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina hozy izy. Dika zany hoe onona ao amin'ny tendrombohitra ao masina zany dia ilay arak'ilay teny teo, ho avy Jesosy dia haka ny olona tsirairay avy tendrombohitra masina dia any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany, any an-danitra any, any no masina, dia izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ao am-pony. Te hiditra any an-danitsika tafaray amin'ny tompo dia mandeha any anoloana, miara-mamindra amin'Andriamanitra, miara-mandeha amin'ny Jesosy, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, dia mitahiry ny tenantsika zany, tsy ho azon'ireo zavatra maro ety amin'izao tontolo izao izay azontsika inoana. Misy ny fijoana vavolombelona, misy ny fahitana, ary misy ny tenin'Andriamanitra izay efa ambara eto zany isaky ny asabotsy, afaka mihaino ianao zany. Fa ino ny tenin'ny tompo dia ankatoavy dia mijoro hatramin'ny farany, fa ho avy ny tompo anisan'ny tafakatra ve tsika, anisan'ny tafiditra sa tsy tafiditra, ka engany tompo ampahery antsika. Ny vavaka ataontsika zany ho anao izay izao ianao vao mandray an'ny tompo. Zay ny tenin'ny tompo nampahaizina antsika teo, fa misy hoe inona ary zany tsy mahay mivavaka ako, tsy haiko inona no ambarako eo anatrehan'ny tompo, fa vakintsika ny ao amin'ny Davida, azafady ny ao amin'ny Salamo 1:20. Salamo 1:20, io dia vavaka nataon'i Davida, araka ny soratra eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe vavaka mba ahazahoana famelan-keloko. Ho ampiventy raha izy salamo nataon'i Davida, fony Natana mpaminany nakao aminy rehefa naka any Batseba izy. Teto Davida na dia mpanjaka efa fidin'Andriamanitra ary no sorana dia nanota naka ny Batseba. Azontsika vakiana koa zany tantara zany, fa raha tsy fantatsika ilay tantara dia tsy azontsika inona moa mahatonga an'izany, fa tena voafitaka Davida zany. Zay ilay hoe miafina tsy nandeha teo analohan'Andriamanitra
dia nandeha tamin'ny fahalalany sy ny fiheverany satria hoe izy mpanjaka manana fahefana dia nanapatra ny fahefana izy a dia nanota teo anatren'Andriamanitra dia natana ilay mpaminany izay nakao amin'ny Davida. Natana io dikany natana amin'ny teny hébreu manko io anarana hébreu a, dikany natana amin'ny teny gasy ohatra dia ohatrany hoe ny fanomezana na zavatra nomena, hoe nomena zany a donné, zany hoe zavatra nomena zany natana zany hoe tena tonga mihitsy Andriamanitra naniraka ny natana manolotra anao izy ohatrany nanomezany an'i Jesosy zany a. Tsika zany nivavaka avy eo koa dia namehan'ny tompo, namehan'i Jesosy Kristy Andriamanitra ho zanany zany a nitondra ny fahotantsika rehetra, izy le zanak'ondry nitondra ny fahotany zao rehetra zao izy dia nomeny natana hiteny tamin'ny Davida amin'ny fomba fanoharana. Davida nieritreritry hoe rehefa tonga le fanoharana ataon'ny natana zany dia tena hoe raha zany olona ratsy zany ny faharatsiana zany mendrika ho faty dia ozy natana hoe ianao zany mpanjaka. Ka antsika rehetra zao a tsisy tanteraka eo anatren'Andriamanitra na dia mieritreritra aza miantehatra amin'ny fahalalantsika zany a, amin'ny fahalehibiazana, amin'ny fananana fa mandehana eo anatrehan'ny tompo a amin'ny fanetretena. Ary ny tompo a tsy mifidy olona, tsy hoe mifidy izy hoe ny olona manan-karena ihany, ny olona manam-pahaizana, ny olona tsara tarehy sa tsara bika ihany no antsoin'ny tompo, fa matetika ary a dia ny teniny mihitsy hoe ny adala amin'izao tontolo izao no nividian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Ka aza menatra ianao a raha hanolo tena ho an'ny tompo zany a, ho an'i Jesosy dia raisy io izandrana ho tompo sy mpamonjinao. Dia tahak'izay koa tahaka ny Davida zany a raha diso teo anatrehan'ny tompo a dia mibeba fa hamindra fo aminao ny tompo. Vakitsika ny salamy faraika amin'ny 20 andiny voalohany ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo eno tsara raha mbola tsy zatra mivavaka ianao dia vakio matetika io ivereny fa tena vavaka, tena hoe fibebahana, vavaka mba ahazahoana famelan-keloka zany ny lohateny. Raha te ho vela heloka zany a dia anisany mivavaka izay anarana, tsy hoe atao tsy anjery moa zany ny vavaka ihany koa fa tsara mahafantatra hoe inona moa zany no teny atao eo anatren'Andriamanitra koa. Vakitsika izy amin'ny anaran'i Jesosy a, ataontsika tahaka ny vavaka dia avy eo tsika hivavaka alohan'ny hamaranantsika ny fotoana ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindra-fo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonohy ny fahadisoako. Sasao madio aho mba ho afa-keloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoako ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotako ary izay ratsy eo masonao no nataoko, mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny heloka no niterahana ahy ary tamin'ny fahotana no nitoritoronina ahy ny reniko. Indro famarinana ao am-po no sitrakao ary fahendrena ao amin'ny afina no ampifantarinao ahy. Diovy amin'ny isopa aho ho afa-pahotana ka diadio. Sasao aho dia ho fotsy noho ny oram-panala. Ampandreneso fifaliana sy faharavona aho mba hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako ary vonohy ny heloko rehetra. Amorony fo madio aho Andriamanitra ary ampioreno fanahy vaovao atao anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toan'ny fanahy mazoto aho. Amen. Azafady toizantsika ihany andiny fahatelo ambin'ny folo. Dia mpianatra ny olon-diso ny lalanao aho, koa ny mpanota dia hiverina aminao. Vonjeo afaka amin'ny valin-drao Andriamanitra, Andriamanitry ny famonjena ahy. Dia ioby ny fahamarinanao ny lelako. Tompo, sokafy ny molotro dia anambara ny fiderananao ny vavako. Fa tsy fanatitra misitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana manontolo dia tsy mahafaly anao.
ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro sy ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Ivavaka tsika tompoko. Eny ray eo. Izany tokoa ny vavaka nataon'i Davida raha diso teo anatrehanao izy ka nahatsapa fa tsy mendrika. Fantatray tsiraray avy ny zavatra nafafinao sy ny navalinao noho ny fahotany Davida. Kanefa raha mibebaka sy mifona aminao izay androany maheno ny teninao dia aoka tsy ho tsarainao araky ny fahalotonay tokoa. Fa ny fonay izay torotoro, ny fanahinay izay mangorakoraka dia enoy sy jereo Tompo ka mamindrafo aminay. Ka niza androany vonona andray anao ho tompo sy mpamonjy ilay zanakao Jesosy Kristy dia engany ianao hamindrafo aminy ka dia verina amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana mba handeha tsy hanatsina eo anatrehanao Tompo, handeha amin'ny marina ny tsiraray avy. Tahaka izany koa izay mba ho raisinao Jesosy, moka ianao tsy handà. Ary niza miverina aminao manomboka izao tahaka ny nataon'i Davida koa, izay tsy nendrika nanamary tena ny rehare dia enga ianao hamindrafo ary hamahan'ny fatoran'ny tsiraray avy ka dia handray ianao Jesosy. Ilay rahanao tokoa izay nangatahanay teo, ilay rahanao nafafinay, nosotroinay, ny rahanao no ampimanadio. Izany ny fanekena ozy ianao nataonao tamin'ny zanak'Israely ary ataonao aminay koa. Natolotra ny zanakao ilay tokana nandatsaka ny rany ho fanekena vaovao, ho fanadiovana. Ka dia sasao amin'ny ranao izay Jesosy diovy izay tsiraray avy ho afa-keliko afa-pahotana tokoa. Ka dia izay tsiraray avy izao dia handeha araky ny fahamasinanao, araky ny fahamarinanao, handray anao tompo sy mpamonjy, hanaiky anao handeha ao anatrehanao Jesosy ary tehirizo izay mangataka ilay faninao masina ho aminay tsiraray avy, hanolo-tsaina, hanolo-pahendrena, hitari-dalana, handeha ao anatrehanao mba tsy hanatsiny ho marina, ho mendrika anao dia hiona aminao any amin'ny fanjakanao tokoa any an-danitra any. Dia misaotra fa mandray anay ianao mamindrafo foana, misaotra ny ranao soa, raha ny zanakao manadio ary misaotra ny fanavaozana ataonao aminay Jesosy fa mino izay fa hanao fanekena vaovao ianao androany ka dia ho hitanay ny voninahitrao. Hitanay indray ilay herinao sy ny fahefanao fa ianao ilay Andriamanitra Noa, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Davida, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy mitondra anay amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, hitahiry anay hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra indrindra, mamaly vavaka, misaotra mamindrafo, voninahitra, dera sy ny aza ho anao rery ihany ilay masina, masina, masina tompon'izao rehetra izao. Eniko ny voninahitra ny tany rehetra. Aleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika tanteraka ny fotoanandroany dia isaorantsika ny tompo. Araka ny teny teo izany sarotsarotra ny réseau satria ratsy ny andro mangatsiaka be moa izany dia misy koa ny andro ratsy fa isaorana ny tompo vita hatramin'ny farany izany ny fampahiresana sy ny vavaka fibebahana teo ka dia manasa anao handray an'ny tompo raha misy tianao anontaniana izany dia misy ny amin'ny message amin'ny hoe ho avy Jesosy na numéro telefônina azonao anontaniana dia raha fantatrao na ray ianao na tsapako fa nahazo famonjena, nahazo ny tompo dia aza reraka mizara ihany koa. Izay nandray ozy izy dia aoka hizara ka mazotoa mizara ny tenin'Andriamanitra na izao izany raha vitanao mahasoa ny tenin'Andriamanitra sy ny fahabebahana androany dia azonao zaraina amin'ny namana avokoa. Ka dia misaotra ny tompontsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireny. Raha sitrapon'ny tompo izany dia amin'ny sabotsieriny tahaka izao izany amin'ny 7 ora alina aty Eropa dia mihaona eto indray tsika raha mbola tsy tonga ny tompo manao veloma aminao amin'ny anaran'i Jesosy izay menada sy ny fiaraha-mivavaka rehetra. Veloma tompoko. Aleloia. Amen.